Miarahaba rehetrarehetra tafaverina soma tsara amin'ity vidy masa farany vidy masy farany amin'ity taonty eto amin'ny chaîne-ny Michou Beauty. Eny androany no vidy masy farany dia misaotra betsakinareo rehetra izay naharitra mijery ny vidy masy rehetrarehetra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany androany. Androany dia atolotro anareo vlog amin'ny teny malagasy sarasarako kely ianareo ny zavatra izay nataonay tamin'ny herinandro teo, tamin'ny farany herinandro teo winter wishes no anaran'ilay evenement na ilay evenement ilay fotoana, izany hoe le izy tsy andro ray fotsiny fa andro maromaro fa misy activité, misy zavatra atao be dia be zany maro karazany le izy. Fa le nandehananay ugly sweater skating le izy dia nanao ugly sweater zany ny olona sasany dia misy koa ny fakana sary miaraka amin'ny santa, misy ny movie, misy ny cinéma izay mandeha koa, misy sakafo sy ny sisa face painting sy ny sisa zany tamin'ny convention center tsy ambadika kelinay atsy le izy dia mba noentinay tany zany Rinabella. Faly izy tamin'ilay ice skating fa za moa mazava ho azy tsy afaka nanao ice skating satria be voka dia ilay namako no nasainay niaraka taminay dia vadiko David mazava ho azy fa tsy afaka nanao ice skating koa David satria tsy zatra izy dia ilay kiraroko tsy mety aminy dia tsy afaka nanao izy dia ilay namako zany no mitondra Rinabella nanositosika anazy tamin'ny ice skating tany tamin'ny farany Rinabella. Tsy te hipetraka eo amin'ilay izy tsony izy fa te handeha satria be dia misy ankizy mitovitovy aminy zany mitovitovy taona aminy efa mahay skating dia afaka mandeha tongotra skater zareo dia ohatrany te hanandrana izy fa tsy nety ahako satria izy voalohany mihitsy manao dia mbola tsy mahay izy mila mitazona fa tamin'ny farany izy let go tsy nitazona n'ilay zavatra kely mipetrahana iny intsony izy fa nasorony le izy fa te hitsangana izy dia ninjera dia nanararoatra tamin'izay zay koa izay mivady hoe andao ody fa efa alina be koa ny andro izy amin'ny fito sasany ariva izy dia efa matory manana andavanandro tamin'ny sivy sasany izay vao niala tany tamin'io andro io dia efa vizana koa izy dia bon.
nandeha nody zay fa alohan'ny nody zay nisy ohatrany hoe snow, fake snow za mazava ho azy satria aty Hawaii tsisy snow ohatrany amin'ny Madagasikara ihany fa fake snow le izy dia vovo-tsavony sa raha zany rotrany tsavony no nataondrareo fake snow dia faly ery napiala satria efa nitomany izy hoe tsy te hody fa rehefa nahita an'le fake snow izy dia faly indray fa mahafinaritra be le toerana asehoko anareo eto ihany enganeka tsaratsara kokoa ny fivoakan'le izy eto amin'ny lay telefôniny Davida satria tamin'ny nandefasan'le izy taty aminako somary tsy dia tsara lay fivoakan'ilay sary fa enganeka mba tsara ny fivoakan'ilay horonan-tsary asehoko anareo eto dia zaizay ny vidy mazy tamin'ity taona ity dia zaizay ihany koa no hoeto koa zany eto koa iarabananareo tratran'ny krismasy daholo manaova fety sambatra daholo dia taditio fa ny fitsingerenan'ny taona nahaterahany Jesosy na nahaterahany Jesoa na nahaterahany Jezo no tena zava-dehibe sy ny fiarahanao miaraka amin'ny fianakavianao rehetrarehetra zay ny tena zava-dehibe mandritra ny krismasy fa tsy dia resaka cadeau loatra tsy dia resaka Père Noël loatra tsy an'le izy fa fahatserovana ny Jesoa fahatserovana ny Jesosy sy ny fiarahanao amin'ny fianakavianao fa fanaovana memory zany fanaovana souvenir miaraka amin'ny fianakavianao izay ny tena zava-dehibe sady zany dia mirary fety sambatra krismasy sambatra ho anareo rehetrarehetra dia ho tratran'ny taona vaovao 2020 daholo isika rehetrarehetra 2020 dia mety mbola misy vidéo anankiray farany alohan'ny farany taona avoaka koa fa mety fampianarana amin'ny teny anglisy le izy makeup tutorial dia mety misy vidéo anankiray hafa fanadiovana trano miankina amin'ny énergie an'ity moment ity satria tena efa vizana be zao zareo tena efa mazefatra dia manao zay vita koa ohatrany androany zao vidéo telo nataoko mety efa arakareo angam'izany bon zay fa dia misaotra betsaka anareo rehetra naharitra trano farany misaotra betsaka anareo izay nahita ny vidy masy rehetrarehetra dia aza dino misabonena misinscrire misubscribe amin'ny chaîne-ko fa tena manampy dia manampy anahy tokoa izany dia rehefa tsy eto amin'ny YouTube dia any amin'ny réseaux sociaux rehetrarehetra natambajotra tseratsera rehetrarehetra misy page Facebook raha ohatra ka omenao j'aime izay dia manampy anahy ihany koa zay zay fa dia misaotra betsaka anareo rehetra nijery mirary fety sambatra ho antsika rehetrarehetra dia manaraka indray veloma daholo